ia dia faly miaraba antsika eto Antsirabe zany nitarika ny ainga tonga indray le fotoana mamilay be ho antsika rehetra dia tafahoana ao anatin'le revinilay ho tonga ny andron'ny fampisehoana goavana amin'ny lahady zao izay fanotrona antsika mianakavy mitarika ny ainga eto Antsirabe ela ny andrasanareo ary anay tsara nareo fa mpakafy ny ainga 100%. Ary mampiavaka azy fety de mer aminao tany Ambatondrazakatany zay tamin'ny alatsinainy Pentecote teo laibe le revitany izao araka izao hitantsika zao be dia be ny toerana efanaleanay tsisy tsy afa-po zay foana nitarika eto antsika raha hoe miaraka mitarika amin'iny zany ka amin'ny fety de mer io dia ho avy zay amin'ny fampisehoana goavana milay ary mahafa-po misongadina zay no entinay ho fanomezanay voninahitra ny reny eto Antsirabe tokony omenay nareo eto Antsirabe tongava fotsiny satria fa hainareo zany atao mijery ainga zany ary ankoatran'izay anga fampisehoana amilay ihany no entina voandalana amilay be ihany koa satria zany le album vaovao aza atao fantany dia mbola misy anankiray koa ty le album basique ahitanareo an'le hira izay nalalana nitarika ny ainga tamin'izany fotoana zany dia amangy afa ihany le voalohany sipako taloha le lalety zavavy miarivo tsy misy toanao bon anniversaire Kimalala zany rehetra zany ary ma spécial no basique io azo atao cadeau de fête de mer mihitsy ny reny rehetrarehetra dia tena tokony ahazo album io misy hoe neny milay be io ireo cadeau manokana ho an'ny reny rehetrarehetra raha io nataovy cadeau an'ny maman sady mijery spectacle mahazo io zany dia zay zany izy mianakavy fa dia ao tsara saotra antsika amilahady safidy tokana fampisehoana amilay be nomenainareo toko tarika ny ainga tsy mafoy an'ny bira ary bira sy mivoaka amilay eo aminy tsy mbola miala amin'ny ainga milay be ny fiarahantsika ary ataotsika milay be io amin'ny lahady io tongava ndraitrarehetra bizo sahady ho antsika rehetrarehetra reny sy ho antsika mpakafy ny ainga ao tsara saotra ny rendez-vous antsika amin'ny lahady 26 mai zao manomboka amin'ny roa sasany tolakandro zay tongava antsika rehetra ao miaona ao miara-makasary souvenir be ilay 26 mai eto Antsirabe